Un résultat, l'interprété, était les 83-0 Tatagabe, mais tsy napoiziny. Fa le izy koa nefa premier match atsika tao anatin'ilay compétition avoleta faharoa manarakaraka an'izay resaky ny ankizy 40 degré tsy nahazatra azy rehefa mipetraka elaela tsika dia nahita fa neniena ny score satria nanomboka ny zatra n'le température sika nanomboka nahita ny degré ana match koa ny ankizy niveau an'le match dia efa nahitahita vahaolana tsy kelikely ihany zany tao anatin'le fifaninana. Amiko tsy tokony logika mihitsy zany hoe tsy nahazo vokatra ny rugby, nahazo vokatra ny rugby mahatonga andeha tany Dubai. Fa tany Dubai araka ny nazavaina teo fa dimension hafa mihitsy ary mila fanohanana hafa mihitsy na vamin'iza na vamin'iza. Tsorona marina fa ny tena sponsornay teto ange Jirama rano Jirama no sotronin'ny ankizy teto na ho viva raha tsisy nanome ka ahoana moa dia hifaminetsiny amin'izany. Amiko ngambany ny vokatra ohatran'ireny amina dimension hafa hoa dimension hafa le nandehanantsika fa tsy le dimension fahitatsika isan'andro. Ariara moa anao kanina tsy tonga tsika efa atao anaty kanina fa qualifiany amin'ny andeha intercontinental dia okianina aveo dia tokony tsy handray anjara be. Lesona be dibe satria na ny technicien nandray lesona nahita an'ilay fomba fanomanana noentin'ilay expert teto. Diany teto moa zany dia hoe ampianatra antsika an'ilay ohatrany ahoana zany préparation anao niveau zany samy naka lesona daholo ny entraîneur na ny fomba fanaovana réunion na ny fomba fametrahana ny exercice eny ambony terrain na ny fomba fitadiavana objectif na ny zavatra mila soratana hoe atao anaty cahier na atao anaty ordinateur be dibe ny lesona azo sotomina tamin'iny ny tany amdia planification le déplacement ny ohatrany ahoana zany hoe miaraka amin'ny pression am'izay anao amin'ny jour du match be dibe ny expérience azo raisina tamin'iny. Raha ny hafa ny aloha dia ny rugby de haut niveau dia miankina tanteraka amin'ny fanomanana ara-batana. Fanomanana ara-batana nefa tsy tokony ho atao mafy rehefa tsy ampy sakafo sy tsy ampy torimaso. Fa ny ankizy zany mifantoka kokoa amin'ilay fanomanana dia tokony atao hoe rehefa regroupement zany izy tokony ho eritreretiny hoe professionnel zany hoe mba mahazo karama izy manao regroupement. Ny sakafo ny tena mba sakafo sady ara-pahasalamana no ampy ny mabetsany ny tsy azo adinina petrany ihany koa dia niresaka fihinanakanina ihany fa niresaka fampiasana an'ireo le dokotera miresaka fanafody ilaina be dibe zany reny any amin'ny niveau. Ameko ohatra fotsiny hoe tsika zany zao tonga tany dia omena n'ilay ranom-panafody récupération dia ny ankizitsika satria tsy zatra an'izay dia zay tsy hihinana an'io le toetsaina zany mila miakatra ambony rehetrarehetra nefa ny adversaire manao an'izay daholo. Eo aloha ny mahatonga ny atleta miezaka sportif atleta moa zany nilazako azy miezaka mikotrana manoman-tena dia noho io te handray anjara ny fifaninana iraisam-pirenena. Ary tsoroko marina fa mahatonga ny rugby manana relève be dibe dia satria ny rugby misy an'ilay projet nirahana tamin'ny association du rugby de l'Océan tournoi na latsaky ny 20 taona sy ny latsaky ny 9 taona ka raha hofoanany reny raha voafoanana zany lalao iraisam-pirenena hiena ny rispon'ny atleta anoman-tena. Misy drafitra maromaro azo atao raha te hampiakatra ny lentan'ny fanatanjahantena eto Madagasikara fa mila moyen fitaovana na ara-boly na ara-kolona io na ara-materialy io na infrastructure samy makany andraiky ny angamba fa za tsy hiteny ty andraikitriza na ty andraikitriza. Tena zava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena satria tena motive ny rehetrarehetra io zany tsika ngeo any tany mahantra tafiditra tamin'ireny lentana lalao reny
satria maninona motive ny ankizy manao matena matotsika tafiditra tamin'ireny